Klasy Tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny famparalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ho amin'izao alina izao manasana ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany toy ny manjatra antsika dia indao aloharantsika ireo lohateny-baovao. Raha efa nivoaka fa manana passeport frantsay ny filoha Andry Rajoelina dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay ihany koa ny taliany kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika Romy Vos Randrianarsoa sy ny mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena misahana ny diplomasia Patrick Rajoelina ary ny ministra ndraraham-bahiny Yvette Sila hoy Constant Velson izay sady nanamarika fa ankoatra ny zoam-pirenena vahiny ananan'izy ireo dia olona manana endrika miavaka noho ny maha-malagasy azy hatrany no fidin'ny filoham-pirenena Yahya Sammy tsy mampisy azon-damosina ny diplomasia malagasy toy ny fiovaovan-kevitra mikasika ny adiny Rosia sy Ukraine nefa ny fananan'ny mpitondra malagasy zoam-pirenena vahiny hoy Gérard Andrialémy-Rovasson izay nanamafy fa tsy nanana zoam-pirenena frantsay velively ny amiral Didier Ratsiraka matoa afaka nandroaka ny tafika vahiny niala teto Madagasikara. Ny fibodona ny volam-panjakana rehetra ao Ambotsoroatra no tsy mahavita lalana eto Antananarivo renivohitra izay komina isan'ny lasibatry ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara hoy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabinirina nandritra ny miava-toro niarahany tamin'ny siteny Randriana Soloniaiko tany Fenerive-Est ny asabotsy 1 lasa teo. Nananome vato 2.700 ny filoha Andry Rajoelina azy Betuka Atsimo tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 dia tsy misy vato anamboaran-dalana na iray azy tonga ny amin'ity distrika ity hatramin'izao hoy Jean-Jacques Rabinirina ka izay hoy izy no antony anohanan'ireo solombavambahoaka IRD maromaro ny foto-kevitra ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy na décentralisation effective hoy izy ny siteny Randriana Soloniaiko. Olona 120 no hita faty vokatry ny faharendrehan'ny sambo iray nitondra olona nitsokosoko saika iondrana tao Mayotte omaly alahady vao mangiran-dratsy tokony ho tamin'ny iray ora sasany maraina ka vehivavy avokoa ny 7 tamin'ireo namony an'ireo raha toa kosa ka zazakely roa. Iaran'ny sasy entitra manomboka izao izay tratra amin'ny fanondrarana nitsokosoko hoy ny Prime Ministre Tsay Christian ary raisina ihany koa ny fepetra amin'ny ametrahana fanadihadiana lalina momba io raharaha io. Hoentiny miorantsika kosa indray ary zao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsa. Falina tompoklasy tompokovavy no entsika arabako anao any tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao ito amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Herinandro vaovao isika izao hitondra fahasalamana sy fahombiazana ary soa antsika rehetra ne ity herinandro vaovao izay ho diavintsika ity. Andao ary ho fantarintsika milohan'izay hoe tony ahoana indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro ampitso talata fa 14 ny volana martsa taona 2024. Raha mahakasika an'izay vinavina amin'ny toetry ny andro izay dia saika vadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa ho tsara kosa ny andro any amin'ny ilany andrefa ny nosy iny. Andao ary ho fantarintsika izay toetry ny andro izay raha ho andro ampitso talata dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany an-trano no hanomboantsika azy ny tapany maraina dia saika ahitana andian-drahona matevina izy raha toka efa nimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa ny ato Fianarantsoa ato. Andao ary ho fantarintsika izay toetry ny andro izay any Nosy Be hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahona Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny marsipana. Raha iverenantsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto dia efa nimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny ato Toliara, Mahajanga ary Antsiranana ato raha toka ahitana andian-drahona matevina ny any Toamasina raha toka anorana tandrifin-drahona kosa ny ato Sainte Marie ato ny tapany maraina. Zay ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantarintsika manaraka hoe tony ahoana kosa ny mahakasika an'izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy fiovana. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoantany dia ahitana erika izy ny tapany hariva mety vadibadika izay toetry ny andro izay fa mila miomana trantsika raha toka ahitana orana mety arankotrika kosa ny ato Fianarantsoa ato fa raha ijery arsika any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia anorana mety arankotrika izany raha toka efa nimbiasan-drahona sy masoandro ny ao Sainte Marie
ary ahitana Andianerika Kosany any Toamasina no tapany ariva raha ny maripana nizarentsika manaraka dia tazana ho an'ny any fianaratsony maripana ambandrindra izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ary tazantsika kosa ato Majangato ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso talata ranomasoandro kosa ho an'ny afotany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 ariva ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farana ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika ao arahana ary ireo lohateny. Raha efa nivoaka fa manana passeport frantsay ny filoha Andry Rajoelina dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay ihany koa ny talian'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika Romy Vost Randrianarsoa sy ny mpanolontsaina manokany filohampirenena misahana ny diplomasia Patrick Rajoelina ary ny ministra ndrarahambahiny Yvette Sila hoy Constant Ravelson izay sady nanamarika fa ankoatra ny zoam-pirenena vahiny ananan'izy ireo dia olona manana endrika miavaka noho ny maha-malagasy azy hatrany no fidin'ny filohampirenena iara-iasa aminy. Tsy mampisy azon-damosina ny diplomasia malagasy toy ny fiovaovan-kevitra mikasika ny adiny Rosia sy Ukraine nefa ny fananan'ny mpitondra malagasy zoam-pirenena vahiny hoy Gérard Andrialémy-Rovasson izay nanamafy fa tsy nanana zoam-pirenena frantsay velively ny amiral Didier Ratsiraka matoa afaka nandroaka ny tafika vahiny niala teto Madagasikara. Ny fibodona ny volam-panjakana rehetra ao Ambotsoroatra no tsy mahavita lalana eto Antananarivo renivohitra izay komina isan'ny lasibatra ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ho ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabinirina nandritra ny miava-toro niarahany tamin'ny siteny Randrianasolo Niaiko tany Fenerive-Est ny asabotsy 1 Martsa lasa teo. Nananome vato 7 isanjato ny filoha Andry Rajoelina azy Betuka Atsimo tamin'ny fifidianana tamin'ny 24 dia tsy misy vato anamboaran-dalana na iray azy tonga ny amin'ity distrika ity hatramin'izao hoy Jean-Jacques Rabinirina ka izay hoy izy no antony anohanan'ireo solombavambahoaka IRD maromaro ny foto-kevitra ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy na décentralisation effective hoy izy ny siteny Randrianasolo Niaiko. Olona 120 no hita faty vokatry ny faharendrehan'ny sambo iray nitondra olona nitsokosoko saika iondrana tao Mayotte omaly alahady vao mangiran-dratsy tokony ho tamin'ny iray ora sasany maraina ka vehivavy avokoa ny 7 tamin'ireo namony an'ireo raha toa kosa ka zazakely roa. Iaran'ny sasy entitra manomboka izao izay tratra amin'ny fanondrarana nitsokosoko ho ny Prime Ministre Tsay Christian ary iraisina ihany koa ny fepetra amin'ny ametrahana fanadihadiana lalina momba io raharaha io. Idirantsika avy hatrany ary ireo antsipiriam-baovao. Olona manana zoam-pirenena frantsay avokoa no miara-miasa akaiky amin'ny filohampirenena Andry Rajoelina amin'izao raha tsy teny afa-tsy ny talian'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika Romy Andrianarsoa ny mpanolontsaina manokana misahana ny diplomasia Patrick Rajoelina ary ny ministra ndrarahambahiny Yvette Sila. Ny roam-pihavanana sy ny fahazaran'ny fanirasera amin'ireo sarangan'olona ireo no mbola mibaiko ny filohampirenena amin'ny fanendren'ny mpiara-miasa aminy ho ny mpandinika raharaham-pirenena Constant Ravelson tsy ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ihany nefa fa hatrany amin'ny 10 no efa ametrahany izao fitondrana izao teratany frantsay miara-mivory amin'ny manam-boninahitra ambony malagasy hoy Constant Ravelson. Tojorabe faritra sy faneva ravelona ny tenainy. Mpiara-miasa amin'ny filoha-pirenena maromaro amin'izao no fantatra fa manana zoam-pirenena hafa indrindra ny zoam-pirenena frantsay ankoatra ny maha-malagasy azy ireo. Isan'ny lohalarana amin'izany ny mpanolontsaina vaovao Patrick Rajoelina izay efa polisy tao Frantsa no sady tsy mahafeny teny malagasy kanefa sady efa notendrena ho ministra ndrarahambahiny ary izao vao voatendry ho mpanolontsaina manokana ny filoha-pirenena izao indray. Isan'ny manana zoam-pirenena vahiny ihany koa ny tale-kabinetra ny filoha-pirenena Romy Vost Randrianarsoa raha navoaka ny gazety La Gazette de la Grande Île saingy tsy nampiasa io anaran'ny vadiny io mihitsy raha vao voatendry tale-kabinetra. Mbola manana zoam-pirenena frantsay ihany koa ny tale-kabinetra teo aloha bao miavitsy vahinala Raharnirina izay vao notendrena ho mpanolontsaina manokana ny filoha-pirenena. Fantatra ihany koa fa manambady vahiny ary mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha Ramatoa Pelandroy Espérance Arnaud izay vao notendrena ho mpanolontsaina eo anivon'ny masoavon'ny Madagasikara ao Frantsa.
Ankoatra ny filoham-pirenena izy tenany izay efa navoaka ny La Gazette de la Grande Île ny passeport frantsay izay manamarina fa manana zoam-pirenena frantsay ihany koa. Mbola mizaka ny zoam-pirenena frantsay ihany koa ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Yvette Sila raha ninambara ny sekretera jeneraly ny antoko Otrikafo. Tsy mahagaga ny fametrahan'ny filoham-pirenena mpiara-miasa vazaha taratasy frantsay satria ireo no olona nifandray bebe koa taminy teo amin'ny fiainany hoy ny mpandala raharaham-pirenena Constant Ravelson. Tsy zaza intsony anefa izy rehefa mitondra firenena ka tsy tokony ovafatotra izay roa mpifandraisana nanavanana azy kokoa teo aloha izay hoy Constant Ravelson. Ny manodidina ny filoham-pirenena ankehitriny io aloha tsy dia mahagaga loatra ny hoe frantsay taratasy manavanana azy, zany hoe ny roa mpifandraisana maha olombelona azy avy amin'ndrainy dia ao anatinatin'izay tamitafika frantsay vazaha taratasy ny sisa na dia ohatra ary hoe apetraka hoe ao anatin'le toile sociométrique, zany hoe ao anatin'ny fifandraisana sy roa mpifandraisana manavanana azy tsy zaza ntsony izy akory. Tsy vitany hoe vazaha taratasy fotsiny ihany anefa fa olona manana endrika miavaka noho ny maha-malagasy azy mihitsy no safidian'ny filoham-pirenena hiara-asa aminy hoy Constant Ravelson. Raha tsikaritra ao ary tsy vitany hoe vazaha taratasy ihany fa na samy malagasy aza endrika malagasy miavaka manokana sy voafetra kely mihitsy no hainy ny miara-miasa aminy. Tompona andraikitra feno amin'ny safidiny nakan'ireo mpiara-miasa mizaka ny zoam-pirenena vahiny ireo ny filohan'ny Repoblika izay efa nitondra nandritra ny 10 taona izao hoy Constant Ravelson. Ianao raha filohan'ny Repoblika manana safidy malalaka mihitsy ianao, manana mihitsy ianao, ary tsy ny firenena ary tsy ny manam-pahaizana avy any velany ihany hoe tsy misy mandeha manatona mitady hoe ho afaka hiasa eto. Fa raha raisina amin'izay lafa amin'izay tompona andraikitra izy efa nitondra 5 taona izy tany aloha tany 5 taona koa izao mbola nitondra tokony fatantsara zao raha amin'izay dia andraikiny manokana nandray an'ireo. Hatrany amin'ny 10 alin-daza efa nametrahany izao fitondrana izao teratany frantsay miara-mivoatra amin'ny manambonina hetra-ambony hoy Constant Ravelson. Zao mbola mandrefa misy vazaha zany tsy ambony grady no legasy akory fa mba ofisier aninaniny no miara-mivory tsy tapaka na any amin'ny fiarovana eto amintsika na any amin'ny fitondrana ambony any amin'ny 10 alin-daha raha izay no izy tsy mety zany, tsy mety zany fa hoe hiaraka anao fanazarana na salamizany na zavatra voafetra amina antony ray manokana no ilanao mindrana olona ianao ary ianao mampiasa azy amin'izay, fa hoe olona apetraka fanjakana frantsay aloha tsy orona ohatr'izay apetraka fanjakana frantsay ho ty ataovy eo izany tsy mety. Panao asa vonjomaika na consultant anefa no mendrika ireo malagasy manana zoam-pirenena hafa fa tsy tokony apetraka ho mpiasa-panjakana ambony na mpanapaka eto amin'ny firenena hoy Constant Ravelson. Ninona nationalitény raha zavatra voafaritra mazava tsara consultant ny tediavana azy amin'iny fa tsy hoe mpiasa-panjakana ambony eto Madagasikara, zany hoe rehefa itsika malagasy ny mahalala mazava tsara n'izay tediavintsika tsy mila mampiditra olona ao amin'ny sehatra fitondram-panjakantsika hoe mampiditra olona zaka zoam-pirenena hafa ao amin'ilay fitondrana averika any amin'ilay fitondrana. Za tsy milaza mihitsy hoe tsy hitady tsy hampiasa olona zay mahay ninona nationalitény ninona. Ny tsy fananany fitondrana tetikady mazava eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena no mahatonga ny mpitondra ankehitriny mitodika lavany amin'ny firenena tandrefana ka mitarika ihany koa ny fanendrena an'ireo olona manana zoam-pirenena vahiny indrindra fa frantsay amin'ny andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ihany Constant Ravelson.
Fa tsy ampisy azon-damosina ny diplomasia malagasy ny fisian'ireo olona manana zo pirenena frantsay misahana ny fifandraisana amin'ny any ivelany hoy Gérard Andrialémirovason tale général ny fiadidinan'ny République tamin'ny andro ny amiral Didier Ratsiraka. Manaprofy izany hoy izy ny tsy nahafahan'izao fitondrana izao manana ny fahaleovantenany manoloana ny ady misy any Ukraine. No mafisiny Gérard Andrialémirovason moa fa tsy nanana zo pirenena frantsay velively ny amiral Didier Ratsiraka ary tsy nanaiky ihany koa ny nanendrena olona manana zo pirenena vahiny iara-iasa taminy na hitazona andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Tojo Rabefaritra sy Faneva Ravelona antenana trany. Ny passport sy ny zo pirenena vahiny ananan'ny mpitondra malagasy no mibaiko ny diplomasia antsika matoa tonga amin'ireny safidy mivadibadika mikasika ny adiny Rosia sy Ukraine ireny ny fanjakana malagasy hoy Gérard Andrialémirovason izay tale général ny fiadidinan'ny République tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka. Ka ny olana amin'izao fotoana izao zany raha sady manana nationalité français ianao manana anina na de sisa ombadika ny eo foana lia ny gasy hoe iza zany tena mibaiko anao le karapanondro vazaha sy le karapanondro malagasy. Tsy mampisy azon-damosina eo amin'ny diplomasia malagasy ny fisian'ireo olona manana zo pirenena frantsay misahana ny fifandraisana amin'ny any ivelany hoy Gérard Andrialémirovason. Mety manana pression amin'ny la France izy aferany zany dikan'izany raha izay ny eritreritro sy manana azon-damosina sony zany diplomasia isika fa le double nationalité ny mitondra ny azon-damosiny diplomasia isika raha zavatsy de tsy mety aloha zany tsy mety amiko. No mafisiny Gérard Andrialémirovason moa androany fa tsy nanana zo pirenena velively araky ny voizana ny amiral Didier Ratsiraka izay hoy izy no nahafahany nandroaka ireo tafika vahiny teto Madagasikara. Didier Ratsiraka nanao école navale tokotro français d'office sy naka ny nationalité vazaha izy satria mbola manana asa mpananana didy azay angambany nasahiany Didier Ratsiraka nandroaka ny tafika vazaha nipetraka teto Madagasikara sy nanana n'ilay contrainte na double nationalité izy dia afaka nandroaka ny tafika vazaha teto amin'ny firenensika. Isan'ny olona tsy nanaiky olona manana zo pirenena afa ivelan'ny mahateratany malagasy afaka nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa ny amiral Didier Ratsiraka hoy Gérard Andrialémirovason izay tale général ny fiadidinan'ny République tamin'ny fitondran'ny amiraly. Tamin'ny andronay ataoko angamba fa sy nisy ny olona nanana double nationalité ny asa tao ny asa tamin'ny filoham-pirenena ary manaraka an'izay sy nisy vazaha misy nanana barao tany avoloha zay aloha kazava zay nisy coopération française no siniavatra tamin'ny andro Zafy Albert de namena barao tany avoloha ny vazaha de nasiana tsirako no hoana dot mandanina eo mandeha fa sy mahazo mipetraka satria ty lampam-pazakana ny avoloha ny anaraka. No mafisany fa na izy Gérard Andrialémirovason ihany koa aza de tsy manana passeport vahiny ary tsy mizaka zo pirenena hafa ankoatrany mahamalagasy azy. Za aloha tenako manokana za koa teraka taloha ny fahaleovan-tena zany hoe tamin'iza teraka zany de français Madagasikara tamin'ny daty nahaterahako dikan'izany tokotry manana nationalité d'office ako français azo vitan'izany afaka mangataka tamin'izany anasy tany andafy satria sy fenopolo taona tamin'izany ambo afaka mangataka koa ako réintégration de nationalité tonga de vazaha d'office sy vitan'izay nanao ary moment tany andafy ny manao basy zany moa andafy sy manao bombe atomique tamin'izany nanao nucléaire de mahazo dérogation ako amin'ny filoham-pirenena français zay vao mahazo miasa tamin'io fanaovana bombe nucléaire io de niteny tamiko Giscard d'Estaing tamin'izay so ny avy ty taratasy ty ampisy marainy anao vazaha zany teny tamin'ny Giscard za sy teo vazaha tady asa nataoko eto mianatra nataoko aty andafy za sy mitady io vazaha. Tsy niambahamba araka zany ity tale général ny fiadidinan'ny République teo aloha ity nampiseho ny passeport na ampisopinenana politika azy nandritra ny fotoana nanaovany sesitany ny tenany tany Frantsa tamin'ny taona roa sy roa arivo rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. PDB ny olona hono ataoko hono hoe mitady hoe nitaratasy vazahako zao de ho ampisehoko anao za koa tamin'izany ala teto tamin'ny 2002 tsy fantatro azonao sa izy tika hoe passeport na réfugié tika tamin'ny convention de Genève
ary passeport européen izy tikatra zay ny nananako zany manapofa fa sy vazaha misy ny ako raha vazahako a sy réfugié politique fa ho manarakin'izay a za de manana taratasy a carte de séjour mipetrako tany andafa ary ambadiky ty carte de séjour ty de misy soratra mazava tsara hoe nationalité ko ato réfugié malgasy. Isan'ireo efa nanao fanambarana fa mety hirotsaka ho candidat ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity moa i Gérard Andrialemi Rouvasson. Fa tsy cause côtière velively ny fitakiana ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective vo izy ny cité ny randriana solonyaiko sy ireo solombavam-bahoaka izay miarady aminy izay ahitana député IRD ho ny filoha-lefitra ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina nandritra ny Etsia Miavatory tany Feneri-Vest ny sabotsy 1 Martsa lasa teo noho ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana ka ibodony ao Ambotsiroatra ny fitantanana ny volam-panjakana rehetra ho izy no tsy ahafahany mpitantana eto Antananarivo renivohitra manao ny asa fampandrosoana an'ity komina ity tokony efa vita ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny Toamasina sy Feneri-Vest raha tena nisy tokoa ny fitsinjaram-pahefana ka nahazo ny anjarany tamin'ny vola izay narotsaka ny orinasa Ambatovy tany amin'ny fanjakana Foibe ny faritra izay mampiatrany tetikasa hoy Jean-Jacques Rabenirina ndahoarantsika ny fintiny fanehoan-kevitra ity solombavam-bahoaka ny Betioka Atsimo ity. Voatorabato ny solombavam-bahoaka nampandany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no ny fampanantenana sy ny velirano sy nisy tanteraka tany amin'ny distrika nahavoafidy azy ireo ho ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Toliara Jean-Jacques Rabenirina nandritra ny miavatory ny arahana tamin'ny siteny Randriana Solonyaiko tany Feno Arivo Atsinanana ny sabotsy 1 Martsa lasa teo izay ho izy no mahatonga an'ireo solombavam-bahoaka IRD manaraka ny siteny Randriana Solonyaiko amin'izao. Ohatra amin'izany i Betioka Atsimo no nanome vato be indrindra ho an'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 kanefa navato iray anamboarana ny lalana tsy tonga any amin'ity distrika ity hatramin'izao hoy Jean-Jacques Rabenirina. Ty fampanantenana tsy tanteraka ty io ane tena loza e zahay zao ne torahin'olo vato avy aminay agny feo zao hoe aha maro velirano zany nataony zay maro na taminay tagny mbolombolombo taminareo taty roboko zahay o numéro 13 mavitraka mavita azy o zegny hoe fampanantenana natao anareo natao anay koa zaho zao distriko Betioka Atsimo voalohany eran'ny Madagasikara nandale ny Andry Rajoelina 92% ma fontry vato zegny honareo nefa napave raiky tsisy vato avy aminahy eo 92% vato no meko anazy na vato raiky tsy avy na Betioka. Ireo solombavam-bahoaka misy lelaka no tsy ahafahana miady ho an'ny distrika nahavoafidin'ny solombavam-bahoaka tsirairay avy hoy Jean-Jacques Rabenirina. Io na zahay député io koa akoatsinay zao maro ny misy lelaka zahay miady tsy mety ty tsy mety reo président mpamitaka anao reo mitandremanao ireo olo tsy miarady aminao farany zahay vitsy satria betsaky ny solelaka zahay na IRD raha koa fa tsy mety zahay tompoko tsy misolelaka. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany no ahafahana mampandroso ny faritra sy ny distrika tsirairay hoy Jean-Jacques Rabenirina. Io fitsinjaram-pahefana tena izy na décentralisation effective moa izay foto-kevitra izy roa ndreo rehetra miarady amin'ny siteny Randriana Solonyaiko. Décentralisation tenen'ny président teo ny vola tokony omeny Ambatovy moa izy amizao fa tsy serity tokony omeny Ambatovy 50 millions par an $2 la 50 millions de dollars zegny koa atao kalikily za tsary nanagna zegny ede fa koa atao kalikily 1 million de dollars 25 milliards dikan'zegny koa lalanareo Feneri firy kilomètres izy io monsieur le député 102 agnatiny 2 ans vita goudron jiaby zay le décentralisation nareo tompony lavany mahay hoe amizao zio tsabogna amizao zio vokatra reo tsy mahay anazy agny
tsy izy ataonareo zay fa ity no izy. Malona ny fanahianana fa manao kozikotiera ny fitakiana ny tsinjara-pahefana io nilazy Jean-Jacques Rabenirina fa misy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritana Antananarivo no miaradia amin'izy ireo. Lasibatra ny tsy fisian'ny fitsinjara-pahefana ihany koa mantsy na ny komina Antananarivo renivohitra ho ity filoha-hevitry ny antiny miram-pirenena ity. Mety isy koragna agny io e kozikotiera reo baka amin'ny sisiny tsara hazava. Fa na Antananarivo ao noho ny tsy fisian'ny décentralisation mijaly. Ino mahatonga olo matory ambanin'ny tinely io? Tsy fisian'ny décentralisation. Lalan'ny Antananarivo koa potiky satria ny vola rehetra dia ao Ambotsirohitra fa na komina Analakely eo tsy mahazo. Député koa avy ao Antananarivo miombo peo aminay satria tsy te hagneky ny tsirariny. Nilaza moa i Jean-Jacques Rabenirina fa indrona tsony zao fitondrana izao ny tenany mba ho tendrena ho maso ivo any ivelany saingy tsy nanaka izany ity filoha-pitantana ny antoko avy ity raha ninambarany. Zaho zao amizay regnindreo izy. Io va volombelo president indroany nantsovindreo nao hatao ambassadeur andafy agny amizay za tsy mitabataba tsy manoa ny president sy teny lofony. Zaho manadidy rombiny folo tao zaho tagny teraky tagny aby zanako mba nihina dibera tagny foka zahay ndraiky vadiko efa tsy miraha lahy zahay telo lahy janagny zaho raiky nody a Madagasikara eto misy plasiko zaho president za tsy ampitambezinao ambassadeur fa nahazo doziny andafy zaho. Nanotrona ny siteny Randriana Soloniaiko nandritra ny mihavatory tany Fenerives tany Sabotsy raika amin'ny 10 Martsa lasa teo ity moa ny solombavam-bahoaka ny Betuky sady filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina, ny solombavam-bahoaka n'Analalava Jaosira Irené, ny solombavam-bahoaka ny Voemara Edzara ary ny solombavam-bahoaka ny Fenerives Moa Madamada. Nangataka ny irotsahan'ny siteny Randriana Soloniaiko amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa androany ireo komity mpanohana azy ao Fianaratsoa. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny fanambarana iombonana izay no tanterahana ny maraina teo fa hita ny zava-bita ny siteny Randriana Soloniaiko ka izay no antony nanaovany fangatahana io. Androany ihany koa no nanomboka ny joro ireo pro-siteny Randriana Soloniaiko ao Fianaratsoa ary nivondrona anatin'ny komity mpanohana avy ao Fianaratsoa na ny comité de soutien siteny Randriana Soloniaiko Fianaratsoa. Dawarantsika ary ny andindinin'izay. Taorin'ny teto Analamanga ny 10 Martsa lasa teo dia tafapetraka androany ihany koa ny komity mpanohana ny siteny Randriana Soloniaiko tao Fianaratsoa. Mampahafantatra izahay fa mijoro ny voron'olona manohana ny siteny eto Fianaratsoa izay fitiavana ny fampandrosoana ny tanindrazana sy ny faritany ary ny fanavaozam-pirenena. Hitanay ndraiky sy ny zava-bitanao teto firenena izay maharesy lahatsanay fa hitondra fampandrosoana eto Madagasikara. Noho izany fantasitay fanaorehatra no tokonay hitodika sy hanavitra ny malagasy. Koa mangataka anao zahay andrimatao siteny mba hirosaka ho kandida filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ity fifidianana ho avy ity. Eto izahay dia miasa ary mangaiky asika fikavana atoko politika olosotra isika rehetra izay tia tanindrazana mba hiaraka isalafo ary hivoloa taniraika hanohona ny siteny. Misy tamahay fahina robaka. Efa laza moa siteny Randriana Soloniaiko fa afaka rovolana izy no anomeny valiteny mikasika ireo fangatahana azy rotsaka hovidina ho filoham-pirenena ireo. Mbola anatanteraka ny etsika miano antsika vahoaka na miavatoro manerana ny Madagasikara izy mialon'izay ka tao Fenerives no nanomboana izany Sabotsy 10 Martsa lasa teo. Vahiny fandarana l'invité du jour anio ratsinainy fahatelo amby folo ny volana Martsa taona 2024 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 vora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andrimato Ranaiv Fidy DGA ny Cotis Transport iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny fitanterana antanety ny faratsy ny lalana eto Madagascar ary ny Cotis Transport. Alasananao ary naraka izany.
andriamato fidirana evison indray araka izany no vahiny gasikara fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour varanao riny zao fampahalalam-baovao izao fahotoizantsika kosa ireo antsipiriam-baovao manohitra ny fanakatsakanana ny hetsika izay tanterahany vondrona sasantsasany na anatin'ny fanoherana na tsy anatin'ny fanoherana ny vondrona ifim izay tarihany Alain Andriamseza raha ny nambarany androany efa ilaozany toetry ny andro ny fietsika toy izany ary nangataka ny ampiarana ny demokrasia sy ny tany tandalana ireo vondrona ireo androany porofo mitoaka amin'ny tendany hoe Alain Andriamseza ny fisiany olona manao fihetsehana sy tsy mahazo manao fihetsehana amin'izao mety anahirana ihany koa ny raharaham-pirenena afaka fotoana fohy raha nomariany Alain Andriamseza efa hita taratra mantsy raha nomariany ny fisiany fifandonana mahery vaika eto amin'ny firenena ary misy ireo mitady izany nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moandroany ireo avy amin'ny ifima ireo ny tondra izay fomba fijerin'izy ireo mahakasika ny raharaham-pirenena izay tojo rahabefaritra sy faneva rahavelona antenaina ny ifima dia tsy miala amin'ny foto-kevitra idéologia izay natsangana ary nitondrana eny anaranay dia ny hoe ny zavatra katsahany film tompoko dia ny fanarenana ny firenena sy ny fanorenana ifotony izany dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanovana rafitra fotony sy ny rafitra rehetra hatrany amin'ny lalàna zay farany fabitika iny mikarakara ny fifidianana ihany koa izay zao dia mahatsapa ary mampaneo lakilosy fa raha zao fanlehany raharaham-pirenena zao fiazakazan'ireo kandida milaza ilatsakofidiny dia mety ho anahirana ny raharaham-pirenena afaka volana vitsivitsy fa mety isy mihitsy ny fanaikitra zay tsy makasitraka an'izany toerin'ity vondrona ity ihany koa ny fanakanana ny hetsika ataon'ny vondrona samihafa amin'izao fotoana izao manohitra ny fihetsiky ny gouvernemanta izay manao io fanakanana io ny ifim raha ny nomarian'izy ireo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny zava misy amin'izao fotoana zay hitanay nefa zay toerinay tanteraka voalohany ohatra dia ny fanakatsakanana ny vondrona sasatsasany manao aty amin'ny fanoherana na tsy aty amin'ny fanoherana tsy hanao fihetsiketsehana na tsy haneho hevitra everinay fefa lozan'ny toetandro ny fihetsika manaraka izany ka io gouvernemanta zay manao an'izany io a dia manohatra ny tanterak'izay amin'izany fihetsika izany mangataka izay ho ampiarina ny demokrasia ary ampiarina ny tany tandalana eto amin'ny firenena izay angamba no azo ilazana azy fa dia efa hita loatra efa mitohaka amin'ny tendany porofo fa misy karazan'olona mahazo manao fihetsehana ary misy karazan'olona tsy mahazo manao fihetsehana eto amin'ny firenena izay mbola tsy ao anatin'izany fa na dia izany ary mahatsapan'izany an'izay mbola nanamafy ny fametrahana ny fifampiresahana ametrahana ny fanarenana ifotony amahana ny olana politika sy ny olana ara-toekarena izay misy amin'izao fotoana izao ny film raha nambaran'izy ireo efa tarataratra amin'izao zavatra mitrango zao ny fisian'ny fifandonana mahery vaika atao amin'ny firenena ary misy mitady an'izany mihitsy zay zao dia mahatsapa tsisy idirana ty amin'ny fitondrana mijery Facebook ianao dia mahita hoe aiony rakoto no raitsykombakomba mpivarotra volamena aiony rabe raitsykombakomba amin'ny mpanao an'izao sy mpanao an'izao jerenao nefa le olona ao ohatrany olona amin'ny fitondram-panjakana ihany ny manodidina ny olona dia karakenao inona ny tiana tongavana amin'ity firenena ity izay mpanohatra tsy afaka manao an'izany efa voasambotra zay efa nigadra raha zay namoaka an'izany zavatra izany dia mazava ho azy ny raharaham-pirenena ka izany ve no atao tsy alaody ny mbola amin'izao ary zay ny tetenanay amin'ny FFKM hoe tsy maintsy misy fifanekenina ny mpanao politika rehetra ny fiakarana ambony latabatra nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny foibeny teny amin'ny 7 hektara moa androany ireo avy amin'ny vondrona ifima ireo fa ho an'ny lafim-baovao hafa kosa indray efa simba avokoa ireo razana hita nandritra ny filentehan'ny sambo nitondra olona ntsokosoko saika iondrana tany amin'ny nosy Mayotte raha ny vaovao azo avy any an-toerana androany ny saraiky amby roapolo ireo razana hita ireo ka ny 70 izay vehivavy avokoa no notsenaina teny amin'ny port Ankify io maraina io mbola mitony fitadiavandreo olona sasany tsy maty tao anatin'io sambo io ho ny vaovao azo avy an-Nosy androany ho entitra ny fanadiadiana momba io sambo rendrika tao Ambilobe ny alahady tokony tamin'ny iray ora sasany maraina io ho ny Prime Ministre Tsay Christian Tanosbe androany maraina ao amfisina ihany koa raha nomariany ny fanasaziana vokatry ny fanondranana ntsokosoko toy ity niseho tao Ambilobe ity ny Antsipriany ary
Mbola mitohy ny fikarohan'ireo olona tsy hita rendrika teo amin'ny faridranomasina Akazomborona anatin'ny komina Bemaranja anatin'ny distrika Anambilobe raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Ny ala avy any Ambilobe io samby io ary saika hiazo ny nosy Mayotte izao rendrika izao ny aliny sabotsy voalahady raha ny vaovao azo hatrany. Mpanjonona nahita azy ireo tamin'ny iray ora sasany maraina ary nisahana ny famonjeny ireo olona ireo. Ny 5 nefa no voavonjy saingy maty rehefa tonga antanetiny roa noho ny avokisan'izy ireo ranomasina be loatra raha ny vaovao azo hatrany. Ny 20 kosa ireo mpandeha tafaty ary voalaza fa mbola misy ny iraikaroany. Fantatra mantsy fa ny 770 ireo olona tao anatin'io sambo kely io. Ny fahavakisana teo amin'ny sambo no nitarika ny fahafatesan'ireo olona tao anatiny raha ny vaovao azo hatrany. Androany natoby tamin'ny toerana iray ireo razan'ireo tao Nosobe. Notsenaina teo amin'ny paosy ankify ireo razana 740 izay nentina tany an-toeran'ireo androany. Vehivavy avokoa ireo 740 ireo ary zazakely 2 taona sy 1 taona kosa ny roa ambiny. Ny renin'io zaza 2 taona maty io izay efa any Mayotte fa nampitondraina olona saika hamonjy ny reniny zaza iray izay maty tao anatin'ny sambo io. Misy amin'ireo olona maty tamin'ny fahavakisany sambo io no avy any Ambilobe ary misy ireo avy ao Nosobe. Ny maraina teo tonga tany an-toerana ny praiminisitra Tsay Christian ary tamin'izany no nanambarany fa ho amafisina ny politika amin'ny famaizana eto Madagasikara mba hisorohana ny fanondranan'olona ntsokosoko toy izao. Tsika dia ametraka politika penale miamafy izay mba hiadiantsika amin'izao trangotra zao tsika emberina. Misy fomba satroka kely dia olona recidiviste zany hoe fa manao le asa mivoaka anamponja mbola manao le asa koa dikan'izany mila amafisitsika ny politika penalitsika eto Madagasikara mba izay tratra rehetrarehetra ao anatin'izany dia faizina ny lalàna ampena ny ataoko hoe ny peine maximale mihitsy no atao amin'ny olona manao zavatra zao. Nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisina androany tao Nosobe nandritra ny fidinana ifoto no tanterahan'ny praiminisitra tany an-toerana nijery ity raharaha amin'ny fahafatesan'olona vokatry ny fanondranan'olona ntsokosoko tany Mayotte ity raha ny vaovao azo avy any an-toerana. Tsy maintsy ataontsika ny fanentanana ny vahoaka rehetrarehetra mba tsy andraikitra vahoaka ny reny tobotra izay tsatrika kely ampitondrana olona makany velany reny antsokosoko reny satria hitantsika fa tena mitondra loza zany ho any tsirairay. Fa ho anatin'izany koa mila apetraka ny rafitra rehetrarehetra mba ahafahana mahazo ny renseignement tena azo lazaina hoe fa tena izy. Ny zavatra fahatelo dia tsy maintsy amafisitsika ny enquête. Ny enquête efa misoritra amin'ny fotoana zao mba ahafantarina hoe iza ny tambazotra. Misy mandefa tsokosoko ireo olona ireo ary tsy ny eto Ambilobe ihany fa ny Anambanja, ny any Bemara, ny any Lego, ny Bordeaux, ny any Nosobe sy dia amafisitsika mba hialantsika amin'ny tranga mampalay loatra an'izao. Saika sy vaovao io fiondrana ntsokosoko miazo any Mayotte izay tafiditra ao anatin'ny fanjakana frantsay io ho an'ny eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazety avy ao Mayotte. Misy hatreto Antananarivo mantsy ny olona izay mikarakara fiondranana any Mayotte io ho an'ireo mikasa hiala eto Madagasikara. Tsy voafaritra mazava ny volaloha amin'ny fiondranana saingy any Nosobe foana matetika no ametrahana ny fotoana ary ao no ndraisana sambo kely indray mandeha any amin'ny nosy io. Matetika hoy ireo vaovao avy ao Mayotte no feno be ny sambo ary mbola feno ny reny bidon mavo feno solika ireny no ny fiodikodinana an-dalana ary mety haharitra andro maro vao tonga ao Mayotte no ny fialana ny mety ho fahatratrarany. Ho an'ny saran-dalana miankina amin'ny sambo izay miondrana izany. Misy mantsy ireo izay manatanteraka fiondranana io ao anatin'ilay atao hoe voyage de luxe ka olona 2 na 3 no ao anatin'ny sambo ary ambony ihany koa ny saran-dalana amin'izay fotoana izay raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao gazety avy ao Mayotte hatrany. Nisy tamin'ireo mpanao politika izay mivoaka eto Madagasikara azy no manaraka io lalana miala eto Madagasikara mamonjy ny Mayotte io raha ny loharanom-baovao azo avy ao Mayotte androany. Saika isan'andro no misy io fidirana ny sokosoko ny malagasy miazo any Mayotte io raha ny vaovao azo hatrany ary efa misy ny fanaraha-maso ataon'ny mpitandrina filaminana sy ny mpiandra ny sisy tany ao Mayotte amin'izao.
ambaran'izy ireo azy fa efa karazana bande organisée na asandahaly tsara lamina mihitsy ity famoahan'olona avy eto Madagasikara mihazo any Mayotte ity. Ny vaovao navoaka ny France TV Info avy eo Mayotte ny 7 febroary lasa teo no niresaka ny fatratrarana ny sambo iray niditra antsokosoko ny febroary lasa teo ka malagasy 3:30 no tratra tamin'izany. Ny 4 kosa no navirina eto Madagasikara ny sabotsy 4 febroary ihany ary ny 5 izay tamin'ny sambo kely nitondra azy ireo no niakatra fitsarana tao Mayotte. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 ity efa natratra 470 ireo sambo mitondra olona tratra miditra antsokosoko any Mayotte io raha nambaran'ny prefecture ao an-toerana amin'ny alalan'ny lahatsoratra nosoratany France TV Info ao Mayotte io. Tsy teratany malagasy ihany moa izy ireo fa hatramin'ireo avy amin'ny firenena afrikanina hafa miditra antsokosoko ao Mayotte avokoa. Ho an'ny teratany malagasy izay tafiditra ao an-toerana nefa misy ireo izay lasa mivarotena noho ny tsy fahafahan'izy ireo mahazo taratasy ara-dalàna avy amin'ny prefecture ho iatran'ireo mpanao gazety avy ao Mayotte. Fa mampiseho ny tsy nahavitany ny fitondram-panjakana ny velorano natao ka tokony akarana ambony latabatra ny zavantranga tao Ambilobe noho ny sambo rendrika vokatry ny fandosirana iazo any Mayotte hoy Alain Andriamsez androany. Ny zavatra nolazaina voalohany mantsy raha nambarany dia i Madagasikara no tokony hanome vola ny Comore saingy Madagasikara indray azy izao no manana mpitsoaponenana mandeha any amin'ny firenena io raha toka i Comore no nanana mpitsoaponenana teto Madagasikara tany aloha. Nanao antso amin'ny tokony sy ny fampitoniana moa ity filohany ifima ity androany Totsorabefaritra sy faneva raha velona antenaina. Zay mahatsapa fa ny zavatra nitranga voaingana tany Ambilobe ireo malagasy mitsoponenana ka voanivona teny an-dalana no sambo rendrika dia mampiseho tanteraka ny tsy navitany io fitondram-panjakana io ny velorano nataony ka tokony akarana ambony latabatra satria raha vao nanomboka ity fanjakana ity ny zavatra nolazaina voalohany ary vavolombelontsika malagasy rehetra teny hoe itsika no hanome volany Comore. Zao no zavatra mitranga itsika manana mpitsoponenana mandeha makany Comore. Mahamenatra amin'ny malagasy zany ny Comorianina ngeka nitsoka taty amintsika hatramin'izay ny mpianatra Comorianina mianatra taty amintsika nefa zao no mahazo antsika ka iveriko fa tokony fandinika an'ireo olona mpitondra rehetra eto Madagasikara manatsaina rehetra hiakatra ambony latabatra hitady ny vahaolana satria ny firenena malagasy tsy mantra fampahatrana ny tany malagasy manankarena fa itsika eto amin'ny firenena misy olombitsy mitsetitra mampahantra ny vahoaka malagasy tsy ekena ifimizany. Fa ho an'ny vaovao ny fampianarana ambony kosa indray ny maraina teo niaona tamin'ny Italia ny kabinetra ny fiadidinan'ny université n'Antananarivo ny solitena ny fikambanan'ny mpianatra teny Akaso sy polytechnique Votovorona tsy nisy ny marimaritra indraisana fa ny fangatahan'ireo mpianatra ny amin'ny fanafoanana ny kodisy ho an'ireo mpianatra 4 izay nahazo izany ny mban-toerana nandritra izay fiaonana izay mbola miandry fanadihadiana ihany koa raha ten'ireo mpianatra ireo no nitarika ny fioara-pefy nandritra ny fitokonana tsy ho ny Italiany serasera ho anivon'ny université ary miankina amin'izay valin'izay no ahafahana miroso amin'ny filan-kevitra ny fifehezan'io hoy izy. Nangatahan'ireo fikambanan'ny mpianatra ihany koa ny anajanonana ny fampiasa-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny hetsiky ny mpianatra ny fanomezana asa ireo tanora mba hifanaraka amin'ny tolotra sy ny tinady araka ny fanambaran'izy ireo androany. Ankoatr'izay namafisin'ny Italiany serasera teo anivon'ny université nandritra ny fifampiresahana taminy fa tsy nitsoaka ny ivelany ny université fa iraka efa ela ny fantatra fanandehanana. Fa mitaky ny anafoanana ny fiakaran'ireo mpianatra 4 amin'ny filan-kevim-pifehezana na ny kodisy nandritra ny hetsiky ny mpianatra ny polytechnique Votovorona ny herinandro lasa teo ny solitenan'ireo mpianatra Votovorona androany. Tsy izy ireo no nitarika ny tolona fa fanapaha-kevitra ny mpianatra rehetra hoy ireo mpianatra nandritra ny fanambaran'izy ireo androany. Mitoy ny fitakiana fa tsy mbola nisy ny marimaritra niraisana teo amin'ireo mpianatra sy ny ministera ary ny université malona ny fitakian'izy ireo anavaozana ny toeram-ponenana ny famoahana ny vatsim-pianarana ary ny herinaratra hoy ireo mpianatra androany. Mikaela Andrianjaka sy Anja Rakotoniraina.
Androany ny filohan'ny polyteknika filohan'ny mpianatra aty Vodivorona vao nifampiresaka tamin'ny tao amin'ny ministera ny zara roa izay misy ny teny nifampiresaka teny Ankatso dia misy ny fampiresaka teny Tsimbazaza ny valin'ny zavatra nangatanay nefa hatramin'izao dia mbola tsisy fivoarana zavatra angatanay fanampin'ireny zavatra efa notakinay hatramin'izay ireny dia mangataka izay mba hanafoanana ny kodiso any namanay satria izay rehetrarehetra no mitaky ny zonay fa tsy izy ireo irery ihany satria ny arahananao le fitakina fa izareo no nahazo fampiatsona dia mangataka izahay mba hanafoanana ny kodiso farak'izay haingana ary mba afaka iverenanay milamina sy ampitony fianaranay araka ny tokony ho izy. Tsy mbola namaly ny fangatana ireo mpianatra na ny marimaritra iraisana ireo tompona andraikitra raha ny nomarian'izy ireo. Mbola mitohy ny fitakina hatramin'izao ary tsy mijanona ny tolona raha tsy mahazo valiny mahafapo izahay ary tsy mijanona ny tolona raha tsy azonay izay zavatra takiana rehetrarehetra. Miandry ny valin'ny fitakina avy any Ankatso izay miandry ny vaovao izay avoakan zareo avy any amin'ny filohan'ny mpianatra. Dia aorian'izay miankina amin'izay zavatra miseho any no anapahana hevitra mety hidina an-dalambe indray izahay rehefa tsy mahafapo anay ny zavatra takinay tany Ankatso tany Tsimbazaza. Tsy mbola misy ny fianarana mandeha eny amin'ny polyteknika Vodivorona ho an'ny androany. Raha nanambara amin'ny ministera fa hoe verina misokatra ny fianarana ety amin'ny polyteknika dia miverina misokatra zany izy arak'izay zavatra tenin'izay fa izahay kosa nefa tsy hijanona amin'ny fitakiana izay ataonay izany hoe mbola tsy hianatra izay raha tsy mivaly ny fitakianay. Nisy moa androany ny fanambarana ny raisan'ireo mpianatra eny Vodivorona nentin'izy ireo nanamafisina ny fitakiana tamin'ity androany ity. Fa ho ny vaovao sosialy tsy maintsy atao ny fananganana fotodrafitrasa ho ny filoham-pirenena atao Toliara nandritra ny fiaonana tamin'ireo vahoaka atao amin'ny kianjan'ny Maître Kira Omaly. Tsy hanao fotodrafitrasa amin'ny vahoaka mihitsy izay milaza fa tsy ilaina ny fotodrafitrasa ho ny nambarana. Nanolotra moto sy fanampiana ho andreo-pon'ny Toliara izay traboana tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy tany Atsimandrefana farany teo ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany Toliara ny farany herinandro ary mbola nitohy tao Morombe androany. Tawarantsika ary ny andindinin'izay. Miasa aingana sy miasa mafy ny fitondrana ho ny filoham-pirenena tao Toliara. Betsaka ny asa efa natao nandritra ny efa taona ny tondrana raha ny nambarany ary nanamariany fa mbola ho avy ihany koa ny fitokanana ireo fotodrafitrasa tanterahana ireo i Andry Rajoelina. Isika dia miasa aingana, miasa mafy ary betsaka ny asa efa natao nandritra an'izay taona maro zay satria tamin'ny taona 2024 no nitsidiako any Toliara. Tao anatin'izay fotoan'izay nefa dia betsaka ny asa natomboka ary betsaka ihany koa ny asa izay vita. Nareo zany misy maso milaza hoe tsy ilaina ny fotodrafitrasa. Zay olona milaza an'izany dia tsy hanao fotodrafitrasa aminareo tsy hanao ninina aminareo fa dia kopaka ambavany atao fa ny Andry Rajoelina dia fitiavana nomenanareo zany gymnase zany. Mbola tsy nanana an'izany gymnase zany Sakara, mbola tsy nanana an'izany gymnase zany Ampani. Zavatra tsy vita tamin'izay dia didavin'ny sasany tsoa atao tsy atobokila tsy maintsy manao fotodrafitrasa ho an'ny tanora ho an'ny vahoaka na amin'ny fanatanjahanteny io na amin'ny fahasalamana io na amin'ny fampianarana io tsy maintsy ataontsika izany satria zany milaza fa fampandrosoana tobokila tobokivavy. Namafisy ny filoham-pirenena tamin'ny fandalovany tao Ankileoka ihany koa nahavitany fitondrana ny fotodrafitrasa maro tao Atsimandrefana. Efa taona ny tondrana ny firenena zay. Tao anatin'izay efa taon'izay veranao tsika hoe présence de l'État. Inona ny présence de l'État? Dia ny fanaovana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka, ilain'ny vahoaka ary indrindrindrindra manatso ny vahoaka. Zay ny antony nanaovana CSP2 teto Kitoloko. Zay raha ihany koa. Nisy ihany koa moa ny fanolorana moto an'ireo ben'ny tanàna tao Toliara nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Dia nametraka an'izany ihany koa hoe président mijaly izahay mandeha tongotra rehefa mamonjy anao tsy misy fitaovana anakekezana ny vahoaka
dia noho ny fangatahana reo tompon'andraikitra isa-tokony dia ao ianareo abe ny tanàna mba mitsangana kely ianareo rehetrarehetra avy lavitra ianareo be ny tanàna reo ianareo rehetra ry amin'ny chapiteau ary tsia andeha tongotra tsony ianareo tsia andeha taxi moto fa de noetiny eo ny moto ho an'ny be ny tanàna rehetrarehetra. Nanolotra ambulance 4x4 ho an'ny toliara voalohany, toliara faharoa, ampany beroroa ary koa ny any Morombe ny filoham-pirenena. Nitondra fanampina ho an'ny marefo na ny vehivavy na ny ankizy na ny tanora ihany koa ny filoha, nilaza fa hijery ny fomba anarenana aingana ny foto-drafitrasa izay simba. Nitoy tao Ankiloka sy Mangily ny fitsidiana ifotony ireo trabona izay nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly. Mbola nitoy tao Morombe ihany koa izany ho an'ny Androany. Fa 10 minitra taloha natongava ny filohan'ny Repoblika tao amin'ny 15 metra kira Andaboly Toliara ny Sabotsy lasa teo. Raikitra ny fifanosehana teo amin'ny fefy idirana avoan'ny kianja. Ny fanosika hiditra ny kianja ireo vahoaka izay tonga tao an-toerana aka ny tapakila ahazona ny fanampiana. Nanisy azy ireo mpitandro ny filamenana sy tompon'andraikitra nandamina ka nanaka an'ireo vahoaka tafiditra ny kianja ihany izy ireo rehefa nibosesika niditra. Vokany olona 3 no hita fatorana teo amin'ny fifanosehana raha nitatitra ny vaovao avy ao Toliara. Ny famonjena teo no ihany izy ireo. Minitra vitsy taoriny io tsy maintsy nakatona ny vavahady ary ny savana tapakila avokoa ireo niditra rehetra araka ny fandaminana napetraka. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, mbola nibata ny medaly volamena indray Laura Soanaivo tany Tunisia omaly alahady nandritra ny fifananana Open African Judo de Tunis tamin'ny sokajy senior latsaky ny 70 kilao izay nandraisany anjara. Ilay teratany Lucianiana izay efa nifanandrina tamin'ny fifananana senior ihany no nifanandrina taminy teo amin'ny lalao famaranana senior io ary mbola resy ny atrany. Tao amin'ny lalao ampahifadalana dia efa nameratra i Laura satria dia 4.0 sekondra monja no nandavony ilay mpilalao algériana izay nifanandrina taminy. Medaly 2 no izany no azony Laura Soanaivo tao anatin'ity Open African Judo de Tunis ity ary any Algérie indray no ilalao ny 40 hatramin'ny 7.0 martsa ho avy izao. Davarantsika ihany koa ary ny antindin'izay. Mbola nanjakazakany Laura Soanaivo hatrany ny kianja tao Raids tao Tunisia omaly nandritra ny fifananana Open Africain Judo tao an-toerana. Tamin'ireo fifanitsanana sy ny ampahefadalana miampy ny manasa-dalana sy ny lalao famaranana. Namiratra hatrany ity judoka malagasy izay vao 7.0 taona ity. Tamin'ny sokajy senior latsaky ny 70 kilao mantsy omaly naresy ny teratany Marokana izay fiodinana voalohany. Teo amin'ny ampahefadalana indray nefa 4.0 sekondra monja lavony Laura ihany koa ny teratany algériana izay nifanandrina taminy. Mpilalao avy ao Senegal indray avy eo no nifanandrina taminy tamin'ny manasa-dalana ka mbola resiny ihany koa. Tao amin'ny lalao famaranana avy ao Lituanie izay efa nifanehitra tamin'ny sokajy junior ary efa nahazoana ny medaly volamena sy laharana fahenina maneran-tany amin'ny judo latsaky ny 70 kilao amin'ny sokajy junior. Fantatro hoe izy ihany nanao final amina dia natsapa hoe sarotsarotra kokoa satria izy izao akany revanchany dia tsy maintsy nanao mafy koa fa motivé kokoa satria fantatro fa olona afaka horesika dia fantatro fa afaka hoasiky ny médaille d'or dia niezaka fotsiny dia asiky le izy. Medaly volamena miisa 2 no izany no azony Laura tao Tunisia io tao anatiny 4 andro fifaninanana. I Laura izay haniteratany malagasy tokana nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Tena faly tamin'ny vokatra satria nahazo double médaille dia tsy nabosiko dia tena faly. Tsy nisy fahasamihafana loatra hoe Laura Soanaivo ny fifanitsanana na atao amin'ny senior na atao amin'ny junior izay nandraisany anjara. Tsy dia hitako nisy nahasamihafa satria tena motivé be za tsara mentalako tsy natahotra dia niezaka fotsiny hoe hanao judo ako tsy manao vininina dia fa nanao mafimafy fotsiny dia izay ny hitako nahasamihafa
famiafana azy. Nandritra ny fandraisana anjarany alora tao anatin'ity fifaninanana ity, ny fédération ny judo no anisana ny fanomanana ara-batana rehetra izay nataony niaraka tamin'ny fitantanana ara-teknika nasionaly teo anivon'ny fédération. Ny fitantanana ny fédération kosa no anisana ny fanaovana ny fisoratana anarana na ahafana nandray anjara tamin'ny Open africain judo tao Tunisie. Ny ampy ny fangatana ny taratasy fanasana sy ny fahazoana ny visa. Mbola nosahan'ny fédération judo ihany koa ny fandoavana ny sara ny fisoratana anarana tao anatin'ny fifaninanana niatrika ny sokady junior sy senior io. Ny filohan'ny vondrona judo Afrika sy tenirany Andrianasony kosa no anisana ny fiantonana fijanonan'ny Lora any Tunisie io. Firenena misy 20 ahitana mpandray anjara 770 moa no any Tunisie mandray anjara ao anatin'ny fifaninanana io amin'izao. Mbola hiatrika ny lalao any Algérie moa i Lora amin'ny 19 sy 20 martsa ho avy izao ho an'ny Open africain judo. Hiditra amin'ny pejy kosa resika. Nandray anjara tamin'ny fanasoavana ny taranaka no avy tamin'ny alalan'ny fambolekaz ny orinasa Sofarmad. Tsy ny fambolekaz ihany nefa hoy ny tale jeneraly ny orinasa no fandraisan'ny orinasa anjara amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina, fa eo ihany koa ny fanomezana fanampina ireo fikambanana sy ireo sehatra samihafa. Nanatin'ny teraka fambolekaz tany amin'ny komina ambanivohitra mpanotokana ny orinasa Sofarmad ny sabotsy 1 martsa lasa teo. Dahorantsika ary ny andindinin'izay. Zanakazo miisa 700 no novolen'ny orinasa Sofarmad na ny société pharmaceutique eto Madagasikara ny sabotsy lasa teo tany ampanotokana izay tafiditra ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Zanakazo ampiasaina amin'ny fitsaboana toy ny ravitsara no novolena tamin'izany ary no safidiana manokana. Ravitsara zany zanakazo ambolenay androany ny antony satria ravitsara planty important be resaka fahasalamana médicinal, voilà, de zay moa anatin'ilay sehatra de important be aminay le safidy. Fanaraha-maso moa de ataonay rehefa vita ty fambolekaz ty de tsy maintsy manantona ty zay manao manara-maso tsara miaraka amin'ny comité d'entreprise ny Sofarmad de 2 fois par an zay manantona mijery an'izay. Orinasa mpandray anjara amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina ny orinasa Sofarmad. Sofarmad moa zany na société pharmaceutique de Madagascar dia orinasa malagasy 100% manafatra entana sy mivarotra entana iraka Madagasikara. Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana moa zany zay no miasa fa amma orinasa manao mandray andraikitra ndray eto amin'ny firenena dia isa-taona zany zay manao anti-action na reboisement ty satria mamboly azo mijery ny hoavintsika, mijery ny anirina ho an'ny zanakitsika rehetrarehetra. Ankoatra ny fambolekaz ataon'ny orinasa isa-taona, manatanteraka asa sosialy samihafa ihany koa ny orinasa Sofarmad araky ny fanazavana ny entiny tale jeneraly. Sofarmad koa manao action sociale, manao doana fanafody ho an'ny fiangonana, ho an'ny orinasa ho an'ny association maromaro zay ny ataonay. Taona iray nahafahan'ny mpiasa rehetra teo anivon'ny orinasa niaraka io fotoana nanatanterana ny fambolekazo ny sabotsy lasa teo io. Iresadresaka mahakasika ny sehatra ny fiompiana indray isika ato anatin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ny ity alina ity vahiny ao anatin'izany i Aldini miarabanao ary tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Faly miarabanao mendrika dia miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka fampahalalam-baovao amin'ny ity andro alina ity. Mialohan'ny tena idirantsika amin'ny amagovangany ao anatin'izay sehatra ny fiompiana sy ny fampihofanana hoentinareo indray andao hoentina aloha ny programa ny fandaram-potoana ao amin'izany Aldini. Ny programantsika ho an'ny fampiofanana momba ny fiompiana eto Antananarivo dia ny alarobia 12 ny volana marsa ity dia miofantsika momba ny fiompiana akogasy sy ny poulet de chair ary ny alakamisy 13 ny volana marsa dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny
Fanatavy ary ny Zoma fa 4 ny volana Marsa dia miofantsika mombania akoho manatody lava, ny foie gras, ny trondro ary ny sabotsy fa 5 ny volana Marsa dia miofandraisika momba ny fiompiana ombivavim-peronono, ny bitro, ny tantely. Ireo zany programa ho Antananarivo, ireo ny toerana anaovana azy dia ao amin'ny kafetariany Eska Antanimena ao ihany ilay izy dia tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tonga ianao alohany amin'ny 7 ora sasany maraina dia efa voaray 5:03 alariary sara-piofanana ho an'ny isan'andro izany. Zay zao naho antsika eto Fatra Analamanga fa ny ankoatran'izay ny any Antsirabe zao dia ny 31 sy ny 1er avril, ny Ambalavao koa ohatran'izay 31 sy ny 1er avril, ny Fianarantsoa ny 3 avril, 4 ary 5 avril ary ny Ambalavao ny Ambositra zany le 31 sy 1er teo fa ny Ambalavao ny 3 sy ny 4 avril ho avy io zany. Tsy vao izao ianareo nanao an'ilay fampiofanana ialdini fa efa maromaro ihany zay andian'izay raha nandehananao teto amin'ny Real News nanahoana ny fahombiazana ho an'ireo efa niatrika ny fiofanana sy ny atao hoe fahafampohan'ireo mpiofana izay efa niatrika an'izay fampiofanana tanteranareo zay. Ao anatin'ny fampiofanana izay ataonay dia misy noty izay omenao ianao le miofana mihitsy dia asianay taratasy eo rehefa alohan'ny farana ny fampiofanana dia asiana noty eo hoe manahoana fahazonao sy ny fahafahamponao tao anatin'le fiofanana izay nataontsika. Ohatran'izay le izy dia eo zany ny olona manome noty sur 20 eo dia le izy moa ambony be daholo fa rehefa misy le manao hoe noty ambany ao anatin'le izy dia izahay no miantso an'le olona hoe taiza ary nanahoana taiza hoaiza tamin'le izy no tsy azonao tamin'ny zavatra izay nampitaina teo dia eo le olona manao hoe tamin'le zavatra ohatran'izao dia iny no averina zavainy zany hoe izahay indray zany avy eo no manao zay hevitra rehetrarehetra ahafahanao mahazo nilay fampiofanana izay nataontsika teo. Ohatran'izay zany izy raha hoe ny fahafahampo dia eo ihany koa moa zany rehefa matetika izay raha ohatra hoe makany amin'ny faritra ireny dia misy mpanao gazety miandry an'le olona vita avy eo dia avy eo le olona antaniana hoe manahoana ny fahitanao an'le izy sy ny fahafahamponao tao anatin'izay dia eo izy mamboraka ny zavatra izay teneniny eo dia alefan'le olona amin'ny fampalanam-baovao any amin'izay faritra misy an'le izy zany. Ny ankoatran'izay koa dia mbola ho avy eto amintsika eto izahay hitondra n'ireny hoe olona efa nanao an'le izy nampiatra an'le zavatra nyteneninay dia nisy fahombiazana izy taty aoriana zany dia ho avoakanay an-tsary tsikelikely amin'izay ary reny zavatra rehetra ireny. Manahoana kosa ialdini ny endrik'izay fampiofanana entinareo izay mahatonga manontany amin'izay mantsy tena maro be tsy takona fiaina amin'izao fotoana izao no mitondra an'izay fampiofanana eo amin'ny sehatra ny fiompiana izay inona ny tena mba mampiavaka an'ilay endriky ny fiofanana ho entinareo? Ny fiofanana izay hoentinay aloha zany dia ampiasantsika ny teknôlôjia rehetrarehetra misy ahafahana mampita an'ilay izy any aminao. Ohatran'izany zao ny boky ny fanamafisam-peo ny manazava arantsary ny zavatra rehetrarehetra izay atao eo zany dia azavaina antsary ihany koa le izy zay zany aloha zany anisan'ny zavatra anankiray mampiavaka anay. Ny anisan'ny mampiavaka anay faharoa koa dia izao misy amin'ireny mpampiofana ireny sy ohatra zany mifampiraraha amin'ireny mpamokatra sakafom-biby izy ohatra na ohatran'izany dia ao anatin'ny fiofanana izay ataony dia le sakafo niny ihany no asandratra ny ao anatin'le izy dia ao ianao zany dia koboniny ho azy samyrereo foana ianao dia miankin-doha aminy. Fa ny anay tena hoe ninona sakafo misy rehetrarehetra eto dia atoronay daholo amin'izay hoe ity spécialité an'ity sakafo ity ireto ny tena mahay amin'ny resaka démarrage, ireto sakafo reto kosa ny tena mahay amina finition, ireto amina croissance dia ireny atambatra anay zany ao anatin'le izy dia ao anatin'io sika mahita an'izany hoe gaga nareo hoe sakafona koa mety ho lasa sakafona kisoa rehefa mifangaro amin'iretsiretsy le izy. Teknika izay ao aminay ihany ianao no mahita an'izay zavatra anankiray izay fa tsy any amin'ny hafa any zany. Mety misy olona ny tokantrano any manaraka ny aldini rehefa tonga eto anatin'ny fampahalalam-baovao izy anomana fampiofanana tahaka izao hoe raha tia misy vola ato amiko tena mbola kely izy ity kanefa te hiditra ao anatin'izay sehatra ny fiompiana izay sakana ve zay aldini raha toka hoe mba liana amin'izany le olona hanatrika ny fampiofanana?
io mety hosakanao atsika foana ny eritreretintsika anazy hoe ny resaka vola ampiasaina fa izao raha manana an'le izy tsika ao efa manao an'le isika efa kelakely ny isa ny sotran'izay dia tsy voatery hividy biby vaovao ianao fa tonga dia hoe reny ianao reny ny ampiaranao an'ilay teknika izay omenay ianao ao anatin'le fampiofanana dia reny dia efa afaka anaovanao dia manraza ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao na misy manana atsika hoe kisogasy ny anananay ao dia le kisogasy aloha ny ataontsika izay amokatra anazy dia rehefa mamokatra iny lafinao iny avy eo ianao mivadika amin'le rasy tena tsara ao anatin'ny fampiofanana satria ny fampiofanana atsika dia mikarakara an'izay hoe ahoana ny ahafahanao mitady le rasy tena tsara ahoana indray fanamboaranao ny tranon'io ahoana ny anamboaranao ny sakafony sy ny rehetrarehetra momba an'izay ary ny ara-pahasalamany inona ny tokony atao andraikitra raisiko amin'ny fiompiana izay ataoko amin'ny ara-pahasalamany zay zany ny atao anatin'io zavatra izay ataontsika io eny ary mamaraparany sika ao amin'izao alin'izao hoe aldinia toy ny mazatra dia hoento ny fanentanana sy ny fampatsiahivana ihany koa ho any any tokantranany ary eny ary ny fampiofanana izay ataontsika momba ny fiompiana eto Antananarivo dia ny alarobia fa 12 ny volana ity zany miofantsika momba ny akogasy ny poulet de chair ary ny lakamisy fa 13 volana dia miofantsika momba ny fiompiana kisoa mampiteraka somanatavy tena samy hafa mihitsy zay hoe mampiteraka somanatavy zay ary ny zoma 4 ny volana dia miofantsika momba ny akoho manatody lava ny foie gras ny trondro ary ny sabotsy fa 5 ny volana dia miofantsika momba ny ombivavy bernono ny bitro ny tantely ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany eska Antanimena ao dia tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tonga ianao alohany amin'ny valora sasany maraina amin'ireo filière izay tianao amin'ireo dia mirevy telo alariary ny saram-piofanana dia efa omena boky ianao afaka hoentinao mody iny mankasitraka anao ary ny vahita ato anatin'ny Real News tamin'ity alina misotranao nandray misotratsika nahatra ny anatra amin'ny farany Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. mifarany ety ihany koa toko lasy tokopivavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako feno ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny raha ampitsy indray ary velona tokoa Real News Natulchi. Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques matin, ça c'est créa. Sad 4K, l'AEB, Sad Mouraïtani, au soir à Musiki, 3e étage, Mandrous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène en laquelle, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manul Chano, ou Amni Fanurena Namar, Chassi Matez, Amni Vidin, Tenanraj. Si. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari. Reko fa afaka baky anao raha chef dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba investissez dans une valeur sûre choisissez une prime à l'aise d'avenir